this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope. Imagine is almost alugui, akaki pamunja. Patunja kanirande, cimento da vida, akaki pamunja. Wala sa mga tao, hindi lang sa susunod ng lahat sa pifari. Wala sa mga tao, sa atat sa finis ang tuga, vervuldig met verkliksla. Wala sa mga tao, napamulul na rin ako. Napamulul na irigir niya rin ako. Wala sa mga tao sa atin. Wala sa mga tao, nitukan niya tayo. Wala sa mga iwaran, pero ulit pang fabagat sa atin. Sino niluku nirita ni baliri, tarafini masuanu niletiki. Sayana acha kaunilu Bebatinu na tsara nilala chitu Awanatini mafi Maseunyana Nalebeni Funi naini Changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Halleluja. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany manona ny fiadanan'ny tompo antsika rehetrarehetra kosa amin'ity andro sabata ity. Raha antsika sabata mahafinaritra, bon sabata olo tsika rehetra izay tonga eto androany, manona ny fiadanan'i Kristy amintsika rehetrarehetra, fahasoavan'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra, ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahatsarany rehetra ny ho atafina antsika ao anatin'ity andro sabata ity indray. Ry havana malala, arabaina manokana ianao tonga eto androany ary isaorantsika n'Andriamanitra ity fotoana androany ity, satria dia sabata farany mialohan'ny Pasika, izay raha tsahivina tantara atao amin'ny Baiboly dia ny herinandro ny alohan'ny Pasika dia ny hotsika taloha hoe fetin'ny Sampadrofia. Jesosy dia nandalo teo amina toerana, nandalo teo Jerosalema, ary ny olona rehetra niofaofa, nitondra ratsan-kazo derazana hoe hosana hosana ho an'ny zanaka Davida, ary izay rehetra afaka namelatra ny lambany dia namelatra, nandehanan'ilay zana-boriky izay novahany Jesosy, nandeha teo ambonin'ny lamba, niorakorahan'ny olona, nisandratra ho mpanjaka izy tamin'ny fotoana eo, ary ao anatin'izany vanim-potoana izany tsika amin'izao fotoana izao. Miarabanao manokana androany, raha tonga eto ianao mba anisan'ny olona hamelatra ny lambanao ihany koa andehanan'i Jesosy ato anatin'ity andro sabata ity, hamelatra ny lambanao ny zavatra rehetra izay teny aminao ka nahatsapanao fa avy amin'i Jesosy. Ny voninahitran'Andriamanitra natafiny anao, ny valim-bavaka rehetra nomeny anao ho avelatra ao izany androany, ary Jesosy andalo eo amin'izany toerana izany. Izay manokana ny sotran'Andriamanitra tamin'ny aretina, ny fotoana narahary ho avelatra eto ny lambanay ity androany ity, ary teny eto anaty an'Andriamanitra izay hoe misaotra Jesosy fa hosana hosana ho an'ny zanaka Davida, sitrana tamin'ny aretina izany. Ny zavatra nataon'Andriamanitra anao tamin'ny herinandro iny, nomen'Andriamanitra fofinaina ianao, nomen'Andriamanitra hery sy tanjaka ianao, hoentinao aiza ny fahavelomanao androany. Fa ny andreo olona izay niorakoraka ireo dia noentiny teo a Jerosalema, noentiny teo amin'ny toerana
izay andalovan'i Jesosy ary novelariny teo nafahany nilaza sy nankalaza n'Andriamanitra ry havana malala. Reo le olona nisitranona, reo le olona nanaovana fahagagana tonga teo amin'ny toerana. Ianao koa dia olona nanaovana fahagagana matoa ianao mbola velona androany. Fahagagana ny ivelomantsika ry havana. Fahasoavan'Andriamanitra anomato izao antsika. Isaorantsika azy izany ary ankehitriny mbola faly ihany koa miarahaba andravavintsika kôda nela izay vita soamantsara ny batisany tamin'ity androany ity. Nisy batisa atao anaty commencement teo afaka miarahaba azy tsika atao anatin'ny fotoam-bavaka. Kôda nela izay no anarany atao anatin'ny Facebook petraka any a Belgique izy dia vita androany ny fanoloran-tenany tamin'ny batisa. Arabaina manokana izay eto amin'ny fandarana andramika izao izay mivady izay mpitarika sy ny groupe izay maresy ary ny mpanaraka ny fandarana rehetra dia faly miarabanao raha vavinay malalanay tonga soa ato anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao so. Nahita ilay arena miafina ianao ary novidinao lafo novidinao tamin'ny alalan'ny batisa izany arena miafina izany. Faly izay miarabanao, faly izay miarafaly aminao, faly izay mandray anao ho isan'ny mpiara-miazakazaka aminay ihany koa manomboka amin'ity androany ity. Tsy mpanaraka fandaharana intsony, tsy olona mijanona hoe entina-bavaka fotsiny intsony, fa tafiditra mihitsy atao anatin'ny mpitondram-bavaka, tafiditra atao anatin'ny sahany fanompoana ny pistin'ny fihazakazahana. Ary dia faly izay mandray anao ho anisany mpanompon'Andriamanitra ihany koa atao anatin'ny fandarana andramika izao. Afaka miarahaba azy tsika mianakavy atao anatin'ity fotoana ity izay fotoan-dehibe ry havana malala. Olona ray vita batisa dia mety ozy izy tsika hoe olona anankiray re, fa Jesosy dia nilaza fa rehefa very ilay ondry anankiray dia navelan'ilay tompony ny 9 fa lasa izy nivoaka nandeha nitady an'iny ondry anankiray iny. Zava-dehibe ilay ondry ray ny havana malala, tsy hoe tsy zava-dehibe ilay 9, tena zava-dehibe ny 9, fa tsy ampy ary tsy feno ny fifalian'ilay tompony raha tsy nandeha izy nitady ny anankiray. Andrano nisy ondry anankiray indray tafiditra ao anatin'ny vala, ondry nany teny ivelany nanana ny fiainany talohany tendroany ity, fa isaorantsika n'Andriamanitra fa tafaverina natsoroky ny tompony izy androany. Tafaverina ao anatin'ny vala izy androany, halleloia, ary feno ny fifalian'ny tompony satria tsy verimaina ny ezaka natao, tsy reramaina fotsiny, tsy matimaty fotsiny teo ambony azo fijaliana Jesosy, fa nisy nandray ny famonjena nomeny. Ary zany ny fifaliana ao antsika, zany no isaorantsika n'Andriamanitra ry havana malala. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ary raha tonga eto ianao androany dia ataovy tsapanao fa tianao Jesosy. Tsy ny olona rehetra ny eo amin'ny toerana misy anao io. 450 ny tonga eto, fa tsy ny olona rehetra ny tafiditra tao anatin'ny 450. Be dia be ny olona ny ambadimbadika any. Raha jerena ny fiainana dia tena tokony mila an'Andriamanitra. Ary ianao rehefa mijery fiainan'olona dia mahita hoe Jesosy tena milanao mihitsy nge fiainany ihany mihitsy Jesosy. Mijery ny fiainany manodidina anao ianao, ny olona manodidina anao, dia miteny ianao hoe Jesosy malala tena mifantatra fa milanao ihany. Raha hidiranao antsehatra fotsiny ny fiainany dia fantatro ny fiovany. Fa ny mampalahelo tsy mety tonga eo amin'izay toeran'izay mihitsy ihany izay tenentsika fa mila an'Andriamanitra. Fa ianao tena mila an'Andriamanitra ianao ary tonga eo ianao zao, tafiditra eo ianao androany, ataovy tomony lehibe ho anao zany. Andriamanitra koa ange mila anao Andriamanitra koa ange tady anao Andriamanitra koa ange tena miantso anao Ary Andriamanitra tamin'ny fomba rehetra mihitsy netsony antsika ry havana. Natsonitsika mety tamin'ny alalan'ny ady, mety tamin'ny alalan'ny fizahan-toetra maro samihafa, fa antsony ihany koa tsika ry havana amin'ny alalan'ny fitahiana, amin'ny alalan'ny valim-bavaka, amin'ny alalan'ny
fahasoavana isan-karazany. Betsaka ny olona no mandray valombavaka ny hafana. Fa ndraindray ny olona tsy mahafantatra hoe antsoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ane zany. Ndraindray ny olona tsy mahalala hoe Jesosy miantso azy zany. Fa ianao raha tonga eto androany dia fantaro fa tianao Jesosy. Nomeny ianao satria tiany. Namoizany ianao satria tiany. Novaliany ny vavakao satria tiany ianao. Tiany ho eo anilany ianao. Tiany hatsiaro azy foana ianao. Ary tiany hatsampy ianao fa tianao izy. Sotranao zay Jesosy. Jesosy misaotra betsaka. Jesosy niteranao zay. Nitera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anara-masonao zay Jehovah-Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mahery. Andriamanitra lehibe. Andriamanitra tsy voatanisan'ny teninay no mahakasika anao Jehovah-Andriamanitra. Raha ny andro ivelomanay Jesosy, tsy ampiahalalana akory ny fahalebiazanao. Raha ny andro voafetra ivelomanay, ny andro voasoratra iainana eto amin'ity tany ity Jehovah-Andriamanitra, tsy ampy apahany amin'ny arivo akory ny zavatra mahafantatray mombanao. Fa androany zay kely fantatray Jesosy, izay mba tsampanay dia hoentinay eto anatrehanao. Ho velarina eto anoloana ny lambanay amin'ity androany ity, hanafitra mpisaorana ho anao zay Jehovah-Andriamanitra. Hanova hofantanana zay Jesosy iteranao. Halleluja. Mba hiteny kosa androany atsiaro ny soretra nataonao Jesosy malala. Hiteny amin'izay androany hosana ho an'ny zanaka Davida. Halleluja. Ndraiky tonga eto amelatra ny lambanay sy ny mombanay rehetra ho itsahanao, ho itsahan'ny zanabirikinao Jesosy. Amelatra ny lambanay izay androany, hampitsana ny mombanay rehetra eto anoloanao, eto an-tongotrao. Ahafahanao manitsaka eo, ahafahanay Andriamanitra mahatsapa ny fanatrehanao Jesosy. Tamin'ny fotoana nandalovanao, hitanao avokoa ireo olona izay nanova hofantanana. Tsaronao avokoa ny zavatra nataonao amin'ireo olona rehetra marobe izay niorakoraka niteranao tamin'izany fotoana izany. Fa androany koa izay tonga eto, hanao orakoram-pifaliana, hanao fiderana, hanao fisaorana satria fantatray fa nisy Andriamanitra tsy nandao anay, nisy Andriamanitra tsy nahafoy anay, nisy Andriamanitra tsy natoro-tsirendremana teo amin'ny fiainanay. Halleluja. Nisy Andriamanitra velona mandrakariva, niasa mahery vaika teo amin'ny fiainanay, nitondra faharesena ho anay raha ory zahay. Raha tao anatin'ny ady zay dia niady ho anay ny Andriamanitray. Raha tao anatin'ny aretina izahay Jesosy eo dia nanasitrana anay ny Andriamanitray. Halleluja. Sotranao zay Jesosy. Fa misy sotra betsaka anao zay Jesosy malala ny fitiavanao. Raha misy olona tonga eto Andriamanitra, mety mbola tsy natsapy izany olo izany, mbola tsy tena natsapa ny fitiavanao Jesosy. Androany vaingio ny fonay tsara ihany. Androany ao ka hamangy ny fonay ianao. Ao ka Jesosy malala ity fotoam-bavaka ity, ho fotoam-bavaka tena hatsapanay Andriamanitra ny fitiavanao anay. Fotoam-bavaka tena hatsapanay Jesosy Kristy Tompo ny fitiavanao anay. Halleluja. Dia ilay fitiavana tsy mety levina, ilay fitiavana nanarina fahotana maro ka na dia tsy mendrika azy izahay dia mbola nitiavinao ihany. Halleluja. Sotranao azy Jesosy, niteranao azy Jesosy malala, manome voninahitra ny anaranao. Halleluja. Matantsika izany izany androany hoe tamin'ny fotoana nandalo azy Jesosy, tsy nandao ahy ianao, tsy nahafoy ahy ianao. Halleluja. Fotoana iray setra ty mafiao, atsika tsiaro ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Efa nila tsy tany fatofoly anao. Ho tsiaro atao ny saiko, ho tsiaro ao an-tsaiko,
misy ty ay toy anao tsy navelanao tsy navelanao mirely teo ao fianao namafa milano masoko natrakanao ao nomeno fifaliny ndray tsy misy ty ay toanao sisy namana malalana sisy mitohy amin'ny fitiavana Jesosy ianao halleluja ratsika tsiaro amin'izany androany ila amin'izany androany halleluja misaotra Jesosy ianao tsiaro ao an-tsaiko mandraky izay tsy misy ty ay toy ianao tsy misy ty ay toy ianao tsy misy ty ay toy ianao tsikaletra ilana tsy navelanao tsy navelanao mirely teo ao fianao namafa ilano masoko natrakanao ao nomeno fifaliny ndray tsy misy ty ay toanao tsy navelanao mirely teo ao fianao namafa ilano masoko natrakanao ao nomeno fifaliny ndray tsy misy ty ay toanao tsy navelanao ilano masoko natrakanao ao nomeno fifaliny ndray tsy misy ty ay toanao halleluja natrakanao ao nomeno fifaliny ndray tsy misy ty ay toanao tsy navelanao mirely teo ao fianao namafa ilano masoko natrakanao ao nomeno fifaliny ndray tsy misy ty ay toanao impiry zay nefa nitomany Jesosy malala nampitomaniny ny fiainany nampitomaniny ny zavatra rehetra zay nitranga teto an-tenan'izao ity nampitomaniny ny fahoriana sy ny ady impiry zay nefa nitomany impiry zay nefa nidradradratra Jesosy malala ary zay rehetrarehetra reto Andriamanitra dia saika tao anatiny izany avokoa tao anatin'ny ranomasiny fidradradradrana fa soa ihany Jesosy malala soa ihany ilay tananao mahery sady namonjy anay no afaka namafany ranomasonay Jesosy nampitony ny alahelo sy nampitony ny fahoriana amen tamin'ny endriny maro teo amin'ny fiainanay misaotranao zay Jesosy malala
tsy navelanao irery reto mpanomponao, tsy navelanao irery na dia atao irery aza ny toerana misy anay. Afantatra efa eo ianao manohana anay. Misaotra anao izay Andriamanitra, impiry izay no sedrady mafy fa teo foana ianao. Ry havana malala, taontsika amin'izao fotoana izao hamelatra ny lambantsika eo alohan'i Jesosy. Raha misy zavatra ny anatinao any, tanisao eo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Itenenanao andrano manao hoe hosana hosana ho an'ny zanaka Davida. Halleluja. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra, voninahitra ny eo anao Andriamanitra, fananampy ahy ianao, nomba ianao, nitsinjo ahy ianao. Halleluja. Saotranao a Jesosy, tena sy manome voninahitra ny anaranao. Amen. Sua tompo nandawanao otsika iverina eo anatrehana Andriamanitra androany anotraterantsika ody eo an-tranonao izay Jesosy. Amen. Jesosy. Tratano zao de teu diao titamia urai chumalalo rai sonita naku maniry anana fiadanam-po, maniry anana fiadanam-po, zao de teu diabo simba ibesatrany siuganao zao de teu diabo Sigareta ira mafi titamia urai kumala lorai sunita naku Sigareta titamia urai kumala lorai sunita naku itambesarany io taratao itambesarany io taratao zao de teu diao matukiane fafau raisinao zao de teu diao Sigareta ira mafi titamia urai kumala lorai sunita naku titamia urai kumala lorai sunita alohan'ny raintsika eny andininy farany avelantsika andeha moramora ny zava-maneno sika kosa merina ny vavaka amin'ny fotsika rehetra ho averitsika izao vavaka izao Jesosy atolo
olatra anao indray ny fiainako androany ho fanatitra mihoatra noho ny omaly mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra raiso atompo raiso ny fiainako tompo mba ho fanatitra ao anao manaiky anao indray aho mandray anao indray aho manamafy ny fanoloran-tenako ianao no tompoko mpamonjy mpanavitra mpanjaka mandrakizay raiso atompo na dia tsy mendrika ny ozanakao azy na dia tsy mendrika ny ozanakao zaho dia teo diao ataovy wisany mpanomponao zaho dia teo diao ditania urai jumalalo rai sunita naku ditania urai jumalalo rai sunita naku ojantsika ny zava-maneno titamy ao titamiao rai jumalalo rai sunita naku titamiao rai jumalalo rai sunita naku rai sunita naku rai sunita naku. En Jesus tsika anatina an'Andriamanitra rehefa namalala fa misy olona eto voakasika izany ry izany nandao an'Andriamanitra tokoa nandritry ny fotoana naharitra niala tamin'Andriamanitra satria ohatran'ny eritreritra hoe tsy nahita tombony tafivavahana ohatran'ny eritreritra hoe tsy nahavonjy azy ny fivavahana nataony ohatran'ny diso fanantenana hoe mivavaka ihany fa tsy nahita na inona na inona fotoana androany iverenanao amin'Andriamanitra rehefa namalala tsy mety aminao ny lavitra an'Andriamanitra tsy mety aminao ny lavitra an'Andriamanitra amin'izao akapoky ny Pasika zao tsy mety aminao ry havana malalo ny fiainanao raha lavitra an'Andriamanitra ry havana tsara aminao ny manakaiky an'Andriamanitra androany mbola fotoana androany ahafahanao mamitra-pihavanana ry havana malala mbola fotoana androany ahafahanao manatsotra ny tananao itenenanao manao hoe nandao anao ela raiko raiso ny tanako fa ody ah raiso ny tanako fa itiako mbola misy Andriamanitra miala nenina aminao mbola misy Andriamanitra mijery anao sy mitady anao misy Andriamanitra mbola voninahinonotra ny zavatra rehetra very teo aminao hanome anao zavatra tsy noraisinao teny amin'izao tontolo izao izay nieritreretinao fahazahoanao andraisanao zavatsoa nahatonga anao niala tamin'Andriamanitra satria nananteny anao nino sy natoky anao
Fahita zavatra ianao eny amin'izao tontolo izao eny. Hahita fifaliana ianao eny. Hahita fahasambarana ianao eny. Hahita fiainana ianao eny. Kanjo diso fanantenana ianao. Mandray ny olona diso fanantenana Andriamanitra. Mitady ny olona kivy Andriamanitra. Mitady ny olona very hevitra Andriamanitra. Mitady olona rava fiainana Andriamanitra. Ho atsangany indray ry havana malala. Antsika hiverinao amin'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Raha natsapy ianao fanangatsitsika talohan'izao akatoko ny Pasika izao, andao antsika hiverina indray hafana eo anatrehan'Andriamanitra. Raha natsapy ianao hoe maheno ny zavatra momba an'Andriamanitra ianao nefa tsy voakasika mihitsy ny fonao, tsy nanaitra anao mihitsy izany, handrany andao hiverina eo an-tongotry ny tompontsika ry hafana malala. Fotoana tsara indrindra anao ny hiverenanao indray eo anatrehan'Andriamanitra. Itenenanao manao hoe Jesosy io, ity amanatona anao, areko ny feo anao Jesosy malala. Reko ny feo anao, haleluia. Saotra anao zay Jesosy a. Midera anao zay Jesosy malala. Mankasitraka sy manome voninahitra anao zay Jesosy. Afantatray ny fitiavanao anay. Tsapanay ankehitriny fa misy Andriamanitra mbola tsy mitsahatra miantsoantso eo antsofonay eo. Misy Andriamanitra mbola tsy mitsahatra ny miantsoantso, haleluia, eo antsofonay eo. Andriamanitra mbola vonina andray anay Jesosy. Jesosy malala. Tianao Jesosy ry havana malala. Tianao Jesosy. Manera nai, fa te anao, maniri ni fu.
mikasika anary avana malala ilay tonikila manao hoe izarazarao zay mombamombanao zay alleluia izarao zay mahakasika anao zay Jesosy zany avana malala misy fotoana miona amin'olona ny vazaha ty dia saika be dia be mihitsy no ate tsy mino an'Andriamanitra dia ny zavatra mahatonga an'izany dia zao rehefa mbalandinika tsotsotrahako inona ho any Jesosy no mahatonga reto vazaha reto tsy mino anao daholy tsy mino an'Andriamanitra ny akamarony ny sasany mba mino ihany fa ohatrany tsy mety tena tsy mifoara-panahy ny vazaha avana malala tia mamaky boky dia rehefa tia mamaky boky izy dia anatin'ny boky any misy zavatra be dia be ary ny vazaha dia manao collection na boky mihitsy tenentrareo tena culture apetraka mihitsy zany hoe tia mamaky satria amin'ny alalan'ny famakiana boky ozy izy dia ahafantarana zavatra betsaka misy fitezana misy zavatra maro be tovozina ao anatin'ireny karazana boky isan-karazany indray fa zao anefa lafa mahagaga arakaraky ny amakian'izareo boky ny mahatonga azy tsy mino an'Andriamanitra betsaka ny zavatra voasoratra anatin'ireny karazana boky maro be izay vakiantsika ireny izay vakian'ny olona ireny dia ireny manisika zavatra anatin'ny sainy dia mahatonga anazy tsy mino an'Andriamanitra tsy tery amaky baiboly tsony fa variana amin'ny boky hafa be dia be betsaka ny boky mahaliana fa tsy mety taitra tsony hoe amaky baiboly za rehefa na voakasika ny foko oza hoe Jesosy misaotra anao fa tsy mba anisan'ny olona nataonao ohatr'izany mety tsara ny mamaky boky mampandroso ny famakiana boky ahitana fitezana sy fahalalana ny famakiana boky fa za teteny aminao fa boky anankiray ramana no nivakiako teo amin'ny fiainako nahitako ny zavatra rehetra nahitako fitiavana nahitako fiainana nahatsapako sitrana tamin'ny aretiko feno ny banga rehetra teo amin'ny fiainako manana fitezana hafa kely izay mihoatra lavitra noho ny tezany ray aman-dreny koa mihoatra lavitra noho ny tezany fiarahamonina manany zavatra mihoatra lavitra ary havana malala ary tena reko fa manan-karena ary havana manan-karena mihoatra ny amin'ny vazaha izay milaza fa manam-pahalalana vokatry ny famakiana boky fa mampalahelo tonga tsy mino an'Andriamanitra ireny misaotra an'Andriamanitra dia niteny hoe Jesosy misaotra anao fa nomenao boky anankiray ahako tiako ny mamaky an'io ary tsy te hamaky afa-tsy io satria taony nahitako fiainana io ny nanova io ny mahatonga ny fiainako ohatr'izao mahatonga na tsy manam-panahinany amin'ny ho avy mahatonga na rehefa na milamina ny saiko eo alohan'ny korotana iainan'ny olona mahatonga na en sécurité amin'ny zavatra rehetra mahatonga na manana ny zavatra rehetra ry havana malala zany ny ravana isaorako an'Andriamanitra voakasika ny foko rehefa mivavaka dia raha tsara hoe Jesosy io tao anatin'io boky io ngeny nahalalako fa voavelany eliko tao anatin'io boky io ny nahafantarako fa nisy lehilahy anankiray nanolo tena ho ato eo ambony azy fijaliana nanaiko fato mba hahafahako manana fiainana mandrakizay tao anatin'io boky io ny afaka nahalalako fa kaiza afaka tsy matahotra ny amin'ny ho avy hay misy afaka miantoka ny fiainako misy afaka miteny amiko manao hoe aza matahotra fa indro zao manareo mandrakariva mara-pahatonga ny fatampelany izao tontolo izao amin'ny alalan'io boky io
no afaka nahafantarako ry havana malala fa misy ny fiainana mandrakizay. Tamin'ny alalan'io boky io ny afaka nanonako ny tenako, nahaizako na olo tena tamin'ny zavatra rehetra, na ahafahako ny tiany olona rehetra na dia ny fahavaloko azy. Tao anatin'io boky io ry havana malala misy fitiavana tsy takatry ny saina ao anatin'io. Aleloia. Azany mahatonga anay miezaka foana mizara aminao an'izany boky izany. Toa iray tiritira mahafinaritra ty androany ry havana malala. Sambatra izay voavelany aloha sy voasarona ny fahotany mahatonga ny olona tsy mety manam-pahasambarana ny olona eny amin'izao tontolo izao tsy sambatra ry havana malala.
satria misy eloka amin'ny tatao foana eo andohany eo, mbola tsy voavely, mbola tsy voafafa, mbola tsy adiny fa mbola eo fo. Rariny olona raha miteny hoe iza rena afaka hiteny fa sambatra, satria izy tsy sambatra fa ianao androany. Ampoanao ry havana fahasoavan'Andriamanitra, ampoanao ny namelan'i Jesosy mieloka ao. Ary nisy olona teto androany nandray, alleluia, nandray famelan-keloka, nandray famelan-keloka tamin'ny alalan'ny batisa ry havana malala. Voasoratra ho zanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa. Nandray fahasambarana izy androany satria marina tamin'ny tenin'Andriamanitra. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah elika ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Olona tsy voafitaka, ny devoly no mpamitaka eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fa ny olona anankiray nandray famelan-keloka ry havana, tsy azo ny devoly fitana, tsy voafitaka ary fantana ny lalana alehany, fantana ny toerana alehany, fantany ny afarany, alleluia, fantany tsara hoe raha miala eto izy dia ho aiza, fantany tsara ny zavatra miandry azy ry havana malala, fantany tsara ary tsy misy miafinana. Tsy voafitaka ny olona izany satria nandray famelan-keloka. Ananisan'izany raha fahavisika Kodaniela, isika rehetra izay efa vita batisy atao fahasambarana ho anao. Fa ianao angely havana malala, tsy olombelona no miteny aminao hoe sambatra ianao e, fa Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra no milaza sambatra ianao satria nandray famelan-keloka. Mety aiza ho sambatra tsika rehetra ry havana malala satria noraisitsika ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Ataontsika tira anankiray ty hira izay nangatahany raha fahavitsika Kodaniela. Ao aorian'ny tiry ty dia anao vavaka izy ho rentsika eto, ny vavaka natony taloha nanitriana azy tao anatin'ny rano batisa. Seku nyangina fatena resino natra Wesao Mamena tairu eru kasiya dalana natao Intia Matsapan fitya banawai Mama ini fitsapana Mana kau sainu larana Anefena wai Sarapana indeed a tupo Namora mutia kasita kafon Fanzera pude avian now Namora mutia na kya Sanon na tu sawai Ikiki sara salana ni tantana na wai Ikiki sani Fani fa savana na tuzawai Tonyaru maguri mavesa tundinga nudalu vaku Nifisarana amini maurumbeduna Nifa nane una sagagana Nesana zatu kititua Mana kau sayularana Kanyar kuman nyampit sana Ini fona fadana Namora mutia kasita kafon Fanzera pude aviani now Namora mutia na kya Sanon na tu sawai
si sarasalana ny tantanana hoay ekeko izany fa ny fahasavanao natozao ay manay ny fitsapana manakao zay nolanana anefenao ay kisorako anao indry Angasitaka fora fa ny fiainako de avy aninao nahoana mono tsy anakao tianao nonato izao ay eketsy sarasalana ny tantananao ay ekeko izany fa ny fahasavanao nonato izao ay anao ny fiarako fiaraka vavaka atsika dirany tsarabo indrindra misaotra anao Jesosy nohon'ny vaninandro zao mahafinaritra be dia tegna misaotra anao Jesosy fa tegna maro ny tambana izay nanaka ny sakana io hatranomaly ziska hatram'izao dia mba misaotra anao fa mbofa milamindamina an'izao Jesosy dia tena vonona zaho hanolotra ny tempo ary hanisitra ny zavatra maloto rehetra sy ny vahotako rehetra dia ajanoko aby ny ditraditra sy ny adalana jiaby dia vonona n'olo-tena zaho Jesosy misaotra anao amin'ny zavatra rehetra tegna misaotra anao fa tegna mafy ny adiny mandritra ny nomaly ziska hatram'izao tegna nandalo misaotra anao Jesosy fa tegna nolotegna za manomboka androany dia misaotra anao fa mba tay amin'ny ziska hatramin'ny farany mba apody zao vavaka zao dia mba tsy ala amin'izao plasiko zao ary vonona za hiaritra ziska amin'ny farany Jesosy misaotra anao Jesosy misaotra raha io voninahitra ho anao rery ihany mandrika zay fri halleluia amen Dawana tilalina numia tukwana metezare yanawiyanu nififunako azilozana miudinaona tetsimendikana funzeu famitala azade nifatezerananu hananaranauai aukamba huang famidrapuna tawana tiaizinanu na panadia kanefatiba nisineti anazawa tapanao tupofa inuminu nanzuwa niyaikude natutatuana sangiamiza vauripizawiza izituni numilai uwatisu uwaiza uwamu Oh
Jesosy manolotra ny tenano anao ihany koa androany izay tena rehetra tokoa efa lavo izy eo akaiky izay miantso azy miantra sy mamindra fo mampitraky izay rehetra mitano indrika manasitrana ny sitrana naretinizy sy manisa elokizy mendrika omemoninahitra hitako ny kitana mamirapiratra ny kitana mamirapiratra mivolamena fatosony arena eto antany saideraja ty ampiara ty eula tompona Jesosy no arena miavaka rasayami safidy ade ty miamba amatrany hitafiko Jesosy panapaka aleluia sigaratraratraina mate ty Jesosy no tsaresano mekoana ty volamena fa ny tena koana ty manakia ty solaty taninana tany fonoasana troana aleluia sigaratraratra ty Jesosy no tsaresano mekoana ty volamena fa ny tena koana ty manakia ty solaty taninana tany fonoasana troana tany fonoasana troana tany fonoasana troana Alléluia. Ivavatsika amin'izao fotoana izao andra fahavitsika voatany alaza vita batisa androany Jesosy malala misaotra anao izay misaotra tamin'ny fahavitany batisa ny ravavinay kotany alahy izay araka ny hira izay nosafidiny Andriamanitra tsy volamena lavadysoa no atolony anao fa mihoatra lavitra noho izany ny tenany niara-nombona taminao ambony azy fijalia tamin'ny alalan'ny batisa niara-nalevina taminao tany am-pasana tamin'ny alalan'ny batisa ary miara-mitsangana aminao Jesosy tamin'ny alalan'ny batisa Jehovandriamanitra sotranao izay androany fantatray fa zava-dehibe aminao izany olona anankiray tao anatin'ny fotoana fohy niazakazaka Jesosy niazakazaka nanao dingan-dava tsy nangatakandro Jehovandriamanitra fa avy hatrany foana ndre ny antso tena maly tonga tanatin'ny fanjakanao izy ankehitriny isorana ny anaranao masiny izany Jesosy fitaovana fotsiny ihany izahay eto amin'ity fandarana ity fa ianao fanamasina ny isorana izy satria ianao nanao ny asanao ianao namita ny asanao fanamasinao mankasitraka ny amin'ny famanginao azy mankasitraka ny amin'ny fikasianao azy tany anatin'ny tokantranony tany Jesosy malala sotranao izay ankehitriny
hatolotray ho anao izy sy momba azy rehetra. Hatolotray anao Jesosy izy sy ny mahakasika azy rehetra amin'ity androany ity. Ny fiainany manontolo Jesosy malala. Androany dia voatolotra ho anao hatramin'ny ho aviny sy ny fiainana mandrakizay any. Eo ampelantananao Jesosy. Tsy ny fiainany androany sy ny rapitso fa ny mandrakizay Jesosy malala. Voatolotra ho anao tamin'ny alalan'ny batisy. Jesosy eo mangataka aminao aho. Ianao anay hitantana sy hivimina. Ianao anay hiaro. Ianao anay hitahy. Ianao anay Jesosy hitahiry azy mandram-piavinao. Ianao anay Jesosy malala tsy afoina hasaraka azy na hamora na hamsarotra Jehovandriamanitra. Raha vitany ny aina sy nanohy ny fiainany mandra-pahatonga ny androany dia inoko ary antenaiko Jesosy malala fa ho vitany mihoatra lavitra noho izany ny aina ny fiainany aorianany androany. Satria manomboka androany dia tsy izy rery intsony no mandeha. Tsy izy rery intsony no mamakivaky fiainana. Tsy izy rery intsony no miadiny. Tsy izy rery intsony Andriamanitra no manapa-kevitra ny amin'ny fiainany. O Jesosy malala fa eo ianao. Eo ianao. Alleluia. Ny tena marina ny 70 isan-jato dia anao fa ny 10 isan-jato sisa no anazy. Andeha eto amin'ity zao tontolo izao ity ihany izy fa araka ny teninao milaza fa sady tsy rovitra ny akanjony tsy votony tongony. Ninona mety karazana fahavalo eo anoloany Jehovandriamanitra ianao no andravany reny. Ianao Jesosy no andravaravany reny ary tsy avelanao ho voakasiky ny fahavalo. Tsy avelanao ho lavina ho rendriky ny fahavalo. Tsy avelanao hivery ny dalana mandrakizay. Ho lavitra ty ravavinay ity ny fiverenan-dalana, ny fahakovy, ny faharerahana, ny fangatsiahana. Ho lavitra ty ravavinay ity amin'ny anaranao Jesosy manomboka androany. Anisan'ny olona ho atosika ho izy androso. Ho ampiasainao ihany koa. Alleluia. Hitona fanahin'olona maro ao anatin'ny fanjakanao. Amen Jesosy. Omenao azy ny fanomezam-pahasoavana izay ampiasanao azy manomboka androany. Misaotra indrindra Jesosy. Misaotra indrindra noho ny fitiavanao. Halleluja. Amen. Halleluja. Nell'ora di la fidanzata di Amanza, la tua vista di la mafinarza e le periva tu. La ragina versi che anduane. The future sa fruit unzamayer sigansang kini fiainaku ula love jairi yang bida nilan mo Jesus ni fiainaku. The future sa fruit unzamayer sigansang kini fiainaku ula love jairi yang bida nilan mo Jesus ni fiainaku. Susah sini anusanmu. Dirisotu untuk semua kami farimi. Dirisotu tulis kini terfisa untuk semua kami farimi. Sampai kianku. Susah sini anusanmu. Dirisotu untuk semua kami farimi. Dirisotu tulis kini terfisa untuk semua kami farimi. Sampai kianku. Sandana
Jesus afonsamko iteny mafinita filtra lazao nionjam-bahangina tandrendrika ninsamoko nitsangana Jesus afonsamko iteny mafinita filtra lazao nionjam-bahangina tandrendrika ninsamoko. Se sabe-me a luz da feliz tu, o tu sua chame para mim. Feliz tu és que me afeta, o tu sua chame para mim, sabe que me sai na cruz. Feliz tu, se sabe-me a luz da feliz tu, o tu sua chame para mim. Feliz tu, tu és que me afeta, o tu sua chame para mim, sabe que me sai na cruz. Feliz tu, se sabe-me a luz da feliz tu, o tu sua chame para mim. Feliz tu, tu és que me afeta, o tu sua chame para mim, sabe que me sai na cruz. O tu sua chame para mim, sabe que me sai na cruz. O tu sua chame para mim, sabe que me sai na cruz. Alléluia. Raha antsika vavakavantrany zany iry zany ravana malala ivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny tenin'Andriamanitra. Raha tonga eto ianao androany dia misoran'Andriamanitra fa fotoana iraindray ahafahan'Andriamanitra miteny aminao ity andro androany ity. Zao tsika rehetra samy misaotra azy amin'izao fotoana izao ny amin'ny fandaharany ny amin'ity fotoana androany ity tenene tompo tena zava-dehibe amiko ny tonga eto androany. Jesosy tena zava-dehibe amiko raha nalahatra ny fotoana rehetra androany ahafahako tonga indray anaty fotoam-bavaka. Misaotra Jesosy, misaotra tamin'izay rehetra nalahatra ao, misaotra Jesosy tamin'ny fotoam-bavaka rehetra androany, misaotra tamin'ny batisa izay vita, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra satria tsy takatry ny sainay ny fitiavanao, nalahatra ao avokoa ny zavatra rehetra atongavana eto. Misy olona tsy tokony ho afaka eto Jesosy no nitranga ny mpiaramonina isan-karazany. Ny aty dia manandraikitra saingy tsy navelanao kosa raha tsy andreny feonao zany olo zany amin'ity androany ity. Tsy navelanao raha tsy hokasianao anatin'ny fotoam-bavaka. Ka dia misaotra indrindra Jesosy malala. Raha raha tonga eto izay Jesosy dia irao ny tananao, ilay tananao tsy fohy fa mahavonjy. Ikasika indray anatin'ny fony tsirairay avy any, ikasika anatin'ny fony rehetrarehetra. Ary ny teninao mihitsy, tananao mihitsy nametraka amin'ny teny ato anatin'ity fonay ity androany. Kasio ny fonay, kasio ny fanahinay mba tena ho voton'ny teninao amin'ity androany ity. Ny fanatrehana ratsy rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Misaotra Jesosy mitenena fa vonin-kero anao zahay. Halleluja. Amen. Anao iraray ve tsika aloha nytoro teny sa toa ditra mitoro teny nao sy tsika ira anankiray aloha. Ndao ataontsika ity ry ty hoe fiadanana anay fiadanana ataontsika tsirairay avy anonako anao ny fiadanana Kristy hanapaka anatin'ny fonao tsirairay avy izay mihaino fandarana eto amin'ity androany ity. Ao anatin'izay ianao maka baiboly maka toerana tsara fihitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Halleluja.
hitanao isan'andro hoe ay rehefa miona amiray Alleluia. Alleluia. Soprano tena Alleluia. Soprano namanao. Soprano tena pinasarnao ao. Hotahiny tompany antsika tsirairay avy ho hitanao ny herin'izany hoe fiadanana nomeny Jesosy zany anatin'ity fotoam-bavaka ity. Dia miraba antsika rehetrarehetra faly be mihitsy tenako mahita anao eto androany tonga soma tsara ary faly be koa tsika tamin'ny fahavitan'ny batisa androany dia miraba andranabavy Kodaniela tsika dia ny fanirinay dia mba hitanao aharitra hatramin'ny farany. Miraba ihany koa ny ravavinao Koda Leonize efa teto talohanao dia ifampitatana renareo rahavavy ifampitatana hatrany an-danitra any dia ho velona mandrakizay. Tongava maretatra amin'ny farany fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena no ny ten'Andriamanitra. Dia miraba antsika rehetrarehetra kadaka malala Jessica Patitsia Androandry artisanay de Madagasikara Razana Monika CL Bettina sy Marie Jo tahiny Jesosy ny aina maheno soa tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra Maman Valtina Kodaniela maharetatra amin'ny farany daholo isika rehetra misaotra mampino tsika tamin'izay fotoana izay nirahana teto anatin'ny mino fa nakasika ny fonao ny fotoam-bavaka izay te hitra fiderana moa tsika rehefa avy eo faly be tsika fa tonga ny fotoam-bavaka izay ahafahantsika miona eto indray herinandro mialohan'ny Pasika amin'ny ohatr' izao tsika efa anaty avy nakalazan'ny Pasika efa endrika hafa mihitsy amin'izany fotoana izany efa ho hitanao hiaraka aminay eto daholo ny izay rehetra tonga anao Pasika ty aminay afinaritra ny fotoana amin'io araka nomaly moa ny fampianarana izay nentina teto dia ny zava-dehibe indrindra dia ny fanomananao ny aminao ny ao anatinao fosaina sy fanahy
hiarika an'izany pasika ny Jehovah izany fa zava-dehibe zany fotoana andalovan'Andriamanitra eo amintsika satria ny pasika dia atao hoe fandalovana. Dia tahian Jesosy tsika rehetrarehetra zafady dia mahereza hitrabatra any amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Raha herinandro ny tsy atongavany pasika dia atao tsika mba hijery indray koa ny folofolo andro talohan'ny natongavany pasika tamin'ny andron'i Jesosy. Inona ny zavatra nisy zavatra ngezabe nitranga izay misy fotoana fantoriana teto amintsika teto ihany izy ity. Izay tena androany tsika amin'ny Luka 7:20. Luka 7:20 ka ny andininy fa 7:30 fa 5:30 fa 4:30 azafady. Luka 19:36 hatrany amin'ny fa 4:40 no vakitsika amin'ity androany ity. Ny soramany dia niakaran'i Jesosy tany Jerosalema. Talohan'io Jesosy dia nitsoaka Jesosy talohan'io satria nienjehan'ny saika ho vonon'ny olona izy saika vonon'ny olona sy ny mpisoana izy tao Jerosalema dia nitsoaka. Dia avy tany indray izy dia nahazo hery avy any indray izy dia niverina izy hiverina ho hiakatra ao a Jerosalema. Ndao vakiko ny teny manomboka amin'ny 9:20 aminaran'i Jesosy. Ary nakaiky Betifaga sy Betania teo tendrombohitra atao hoe Oliva izy dia naniraka roalahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe makanesa amin'ny rovohitra tandrifonareo roa ary raha vao miditra ao ianareo dia isy zana-biriky mifatotra ao hitanareo. Izay tsy mbola nitengenan'olona fa ao izy ka eto ety. Ary raha misy manontany anareo dia lasa hoe misy raha ilan'ny tompo azy. Ary no nandeha ny rana dia nahita araka izay nolazainy taminy. Ary raha namahany zana-biriky izy dia hoy ny tompo taminy nahoana ny vanareo ny zana-biriky dia hoy izy misy raha ilan'ny tompo azy. 5:30 dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zana-biriky ka nampitangeniny azy Jesosy. Ary raha nandeha Jesosy dia namelatra lamba teny an-dalana izy ireo. Zafady tompoko. Andalo zany Jesosy ary ohatran'ireny hoe efa fatapatatry Jesosy ny fotoana ialany dia mba te hanao jery todika Jesosy hoe inona ny zava-bita, inona ny zavatra voatsangana raha amina toerana anankiray tsika manao asan'Andriamanitra ka hiala eo amin'izany toerana izany dia ny zavatra ataotsika dia manao jery todika hoe ino. Ohatra zany zao ohatra hoe sanatria tsy hisy anie ty zavatra ty hoe tsy hijanona ny fandarana ny ramoka izao dia hanao jery todika izay menakavy kely hoe firy zany ny olona tena mba niorina teto firy ny olona niova fo, firy ny vita batisa, firy ny olona efa niala tanatin'ny aretina tao anatin'ny ady sy ny sisa dia nanao jery todika. Ka Jesosy teto dia zafady tompoko nandeha izy hiverina eo amin'ny toerana io izy satria teo a Jerosalema sy ny manodidina nanaovan'i Jesosy fahagakana be dia be dia mba te ahita Jesosy hoe alao andalo manao ahoana zay ny olona ao. Alleloia. Nahafinaritra fihetsiky ny olona satria izao tonga ny fotoana fakasitrahana ary tsesy ny janona tany an-trano ny olona fa ny olona rehetrarehetra izay nahatsapa fa nahazo fahasoavana tamin'i Jesosy zafady toko mialatsiny fa tena mikohaka izay nahatsapa fa nahazo fahasoavana tamin'i Jesosy dia izao tsy nisy ny janona tany an-trano, tsy nisy nangina nira daoly janay ny angina anao hoe janay ny angina tsy akalaza ny tompy iny voaka daholo ny olona nanome voninahitra namelatra ny lambany. Fa melalana lamba zany dia endrika fampisehoana hoe tsinitsiny reto lambako reto Jesosy ianao mendrika andeha amin'reto. Alleloia. Namelatra lamba ny olona tsy intsony notorintsika roany efa notorintsika teto iny toriteny iny
Hoy ten'Andriamanitra andininy fahafito amby telopolo. Tsara be io fetsika nataon'ny olona io a. Ary raha mba hainao koa nataon'Andriamanitra nahita fahasoavana tamin'i Jesosy dia mba mino a ho amin'ny fotoan'androany. Fotoana ihany koa mba hamelaranao lambanao mba handehanan'i Jesosy. Tsy mendrika an'izany izy. Dia moa tanaty commencement tena tsy ary voakasika kely mihitsy niezaka natsiaro hoe inona ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika? Inona mba zavatra tena tsapantsika hoe nataontsika, nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika? Andranomasina mihitsy teo ny vavahan'ny ankizy nakasitraka an'Andriamanitra. Natsiaro hoe mahita zavatra nataon'Andriamanitra tamiko. Ary fotoana izao. Dia ny zavatra tena mahafinaritra andiny fahafito amby telopolo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo am-pidinana avy any an-tendrombohitra Oliva. Zao ry havana malala, ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra misy ny fotoana miakatra ianao, misy ny fotoana midina ianao. Raha hiakatra ny an-tendrombohitra Oliva zany, Jesosy taorianan'io niakatra ho any an-tendrombohitra Oliva amina fotorotoro, amina tahotra. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fadilanofana ny fanahiko, niakatra. Misy ny fotoana midina avy eny ianao, halleloja. Teto dia anjaran'ilay fidinana aloha, halleloja. Midina avy eny an-tendrombohitra Oliva izy dia ny zava-mahafinaritra dia zao. Ny faly avokoa ny mpianatra maro be ka nidera azy noho ny asa lehibe izay rehefa nataony taminy. Sady nanao hoe isaorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, fiadanana avy any an-danitra, fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Falifaly be mihitsy ny olona. Dia niorakoraka. Tena kalaza ny teren'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Tena tsiaro ny zavatra izay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany. Niorakoraka ho. Orakoraka izany. Raisinao fotsiny hoe olona amanalinalina. Samy miorakoraka eo daholo. Samy teny eo daholo. Izay mba ao ambony. Izay mba voarainy. Izay mba fankasitrahana avy any aminy. Raha teto izao tsika. Raha teto tamin'izany tsika rehetra ny teo. Dia ny feo antsika ireo koa eny tao. Ary tsisy tamintsika ireo tsy nanana zavatra tenenina tamin'izany. Fa samy miteny teo daholo. Misaotra Jesosy inona zao ny teneninao raha ianao ny teo? Manana zavatra tenenina ianao. Tena nikaika mihitsy ianao tsy haiko firy ny zavatra ny teneninao raha ianao ny teo. Satria filazanana izany teo. Filazanana izany tamin'io fotoana io. Dia nikaika ny teny izay nataony. Ny mpianatra tena nikikika. Ny faly. Ny deran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Ary tsaroan'ny mpianatra daholo. Ny zavatra izay nataon'i Jesosy tao anatin'izany fotoana. No tsarovana. Inavy izao ny zavatra mety mba tsaroana tamin'ireo olona ireo. Samy mba manoratra. Sady mba anairana kely anareo sao dia misy mitady atory any atokantrano any. Raha ianao zao, inavy ny zavatra mety henin'i Jesosy. Iza zao ny olona mety mba henin'i Jesosy ny teny teo. Fa tsy maintsy teo zao. Ohatra ny mpanompon'ilay kapiteny. Ny ila niaraka tamin'ny mpianatra teo izy satria nanino? Satria sitrany izy. Halleloja. Ny deran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Ireny Jesosy avy eny ambony biriky. Eny amin'ny fidinana amin'ny tendrombohitra Oliva. Mety ilay lehilahy tratran'ny paralysisa. Ilay nentina tamin'ny lehilahy Evada. Halleloja. Teo zao Bartimeo ozy izy ranabaverika. Bartimeo zao teo efa tsy mitsapatsapa-tsony. Le lehilahy le tadidinareo, le lehilahy le nentin' Jesosy mivoaka ny tanàna dia na kasihany masony. Dia le mbola tsy dia nahita tsara aloha. Fa avy eo rehefa nametraha tanana fandroa dia nahita ny ray. Halleloja. Iza koa zao ny tadidinareo. Be dia be teo. Izy zao raha latojo. Zay ke ny giatra. Fa tsy ny giatra. Teo zany zao raha latojo mety tena niorakoraka mihitsy hoe misaotra Jesosy zahay tojo le tany avy any Allemagne tsy ny giatra e. Halleloja. Io zao le vehivavy nitsihitra ry Lazarus ry boka folo lahy. Fa io aloha le boka folo lahy mety tsy teo fa ny anankiray mety tonga teo. Na mety nisy iray natsiaro saina tany dia niteny hoe tena alao manome voninahitra an'Andriamanitra. Halleloja.
tonga teo daholo ny olona tsary samyny antsoantso tsisy nanadininy anazy na de ray azy tao anaty feo be mifangaro tao ainy jesosy nge ny haino an'ireny ainy jesosy ny haino an'ireny tsy hoe tsy hainy jesosy ny haino an'ireny hoe mifangaro zany fehizany fa inona hony ainy jesosy tsara hoe feo any aniny zay sy le raha matoa tena very anaka iny le raha matoa tao anaina le manao amin'ny tena maty ny zanany fa nikaika tao iry raha matoa iny aritadidiny jesosy ny feoany fa tsy feo any mitomantsony fa feo any mideran'Andriamanitra amin'ny feo mahery. Alleluia. Nikiky ranabavy zamina pavery ny litre de séjour anika hita ngely izy ty le izy. Alleluia. Jesosy amin'ny eny ambony briky mihaino fotsiny izy. Jesosy tsy nanao fahagagana ntsony telo fa Jesosy nijery ny akony ny haino ny akony ary nindrindrindra nijery ny olona hoe nanahoany reto olo reto tao anatin'izany. Alleluia. Mitsikika ny tabataba ny olona fiadanana ho fiadanana ny adanitra ny voninahitra amin'ny avo indrindra de tezitra ny fariseo. Ny fariseo tezitra mandrakariva amin'ny Jesosy satria amin'ny fotoana Jesosy mandalo de takona foana ny fariseo. Ny fariseo tsy navita zavatra teo amin'ny fiainan'ny olona. Ny lalàna ny fariseo ny fahaizan'ny fariseo baiboly ny fahaizan'ny fariseo lalàna ny fahaizan'ny tsenjery ny didin'Andriamanitra sy nitondra ninina teo amin'ny fiainan'ny olona. Boka reseny mivoaka vehivavy mitsidra tsy avelany manantona eo anyka rehefa mandalo Jesosy de misandratra Andriamanitra. Takona ny fariseo tsisy ny laza tsisy ny teny ninina momba ny fariseo. Ariaba de io moa rehefa tsy tianao rehefa makaleonao de tena tsy taponao ny meno azy keny olona sady nijoro vavolombelona mikika amin'izay Jesosy misaotra tamile ohatrao Jesosy misaotra tena raha tsy anao tsy ohatr' zao sisy de misy raha tsy ny fariseo tsy ohatr' zao ny fiainako de tezitra ny fariseo de na masorena azy maino an'le olona mijoro vavolombelona sy mika alleluia. Alleluia. De hoy izy le fariseo andininy fasika amin'ny telopolo fa hoy ny fariseo sasany zay teo mivahoaka nanao tamin'ny hoe mpampianatra rarao ny mpianatra ao. Inona moa le rarano? Rarao zareo mba tsy teny, rarao zareo mba tsy joro vavolombelona, rarao zareo mba tsy tabataba anao alleluia sy amainina eo teneny reo hijanona. Tsy tatan'ny fariseo zany satria tsy sirika isandratan'ny fariseo tsy sirika ahitan'ny olona ny anjara briky nentan'ny fariseo tamin'ny asa fitoriana rehavana malala tsy nisy. Fa Jesosy nisy foana isak'izay mandalo de misy foana ary misy ho tantaraina foana ny olona rehefa maheno an' Jesosy to. Hoy ny olona hoe hoy izy ny fariseo mpampianatra rarao ny mpianatra ao. Fizy namalika nanao hoe lazaiko aminareo fa raha manginy reo de ny vato ny antsoantso. Any amin'ny abako akany misy an'izany mihitsy hoe ao anatina trano anankiray noho ny amafy ny fiainana de ny vato ao amin'le trano no miteny sy zany any amin'ny abako akany. Hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo fa raha manginy reo de ny vato ny antsoantso. Tia Jesosy tenenina hoe ninninona zavatra ataon'ny fariseo, ninninona fanakanana ataon'ny devony. Voninahitr'Andriamanitra tsy maintsy misandatra. Ary betsaka ny olona amin'izao fotoana zao idininy devony mbavany tsy ame voninahitra an'Andriamanitra. Betsaka ny olona mahazo valimbavaka, betsaka ny olona mahita fahasoavana. Fa za varina mahita olona tsy mijoro vavolombelona zany mihitsy. Tadidio fa tsy Andriamanitra no tenenareo hoe aza mijoro. Tsy Andriamanitra manakana ny vavanareo satria amin'Andriamanitra de sitrapon'Andriamanitra tsika. Raha zany efa raha-mpanginy Jesosy reo fa Jesosy miteny hoe raha manginy reo de vato ny antsoantso tahaka ny teteny Jesosy hoe raha tsy miteny ary reo vato ny asena miteny. Alleluia. Fa ny Andriamanitra tsy maintsy miseho tsy maintsy isandatra. Ny voninahitry ny Andriamanitra ozy Jesosy tsy maintsy tantaraina.
voninahitra ilay naniraka tsy maintsy ambarako. Halleloia. Ka zao raha nanginy reo olo reo tsy problème an'Andriamanitra. Ianao tsy mijoro vavolombelona manome voninahitra n'Andriamanitra tsy problème an'Andriamanitra. Ny olana dia zao sao dia mba hainao sanatria soloan'Andriamanitra vato. Lozake zany hoe ianao zany amin'ny fotoana tokony mba hijoroanao vavolombelona. Za zany mananatra anao ny aravana malala ny fiainako fijoroana vavolombelona. Ary ny anany fiainako tsisy ninona tena ataoko mihitsy. Isan'andro tsy maintsy mijoro vavolombelona anaty toriteny anaty tsy olana amiko mihitsy fifaliana ho ahy ny manome voninahitra an'Andriamanitra. Satria ny antony dia zao, za tsy tiany Andriamanitra ho soloan'Andriamanitra vato. Fa raha ianao io nanaovan'Andriamanitra zavatra teo amin'ny fiainanao, mety miandro vato iteny angambo ianao tadidio. Fa vitan'Andriamanitra mampiteny vato rehefa tsy tenitsika. Satria Andriamanitra tsy maintsy omena voninahitra. Azon'Andriamanitra tao mampiteny ny Autriche ozy izy ny zava-mananaina. Azon'Andriamanitra tao maniraka liona hiderana azy rehefa tsy hideritsika. Azon'Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe dia zao mila misandatra Andriamanitra. Ka raha mila misandatra any Andriamanitra ravina tsy hoe tsika natao fitaovana isandratan'Andriamanitra, isandratany anaran'Andriamanitra. Betsaka amin'ny olona menatra ny amin'ny problème ny taloha dia tsy mifantatry olona koa hoe nanana problème ohatr' zany. Fa ny zavatra tiany le hitan'ny olona ary ianao kosa mahery tena mahery kosa aloha nareo amin'ilay fiainanareo Tsy te ho hitan'ny olona zany hoe tao anaty ady taloha. Vita be ny ohatr' zany dia tsy mahafoy hijoro vavolombelona ao an'Andriamanitra. Fa za mangataka aminao, mangataka ho anao mba tsy ho soloan'Andriamanitra vato ianao. Hoe ianao zany avelan'Andriamanitra mangina aza mijoro vavolombelona tsy aza manome voninahitra na fa tsy maninona. Fa hitady vato ahako soloko anao. Lozy zany. Aza manao an'izany. Ho Jesosy hoe raha reo ny mangina azoko atao ny mampangina an'ireo. Fa vao mety tsy tatinareo ry fariseo raha vato indray iseho isolo an'ireo. Eto tsy maintsy misy fiderana an'Andriamanitra. Halleloia. Eto tsy maintsy misy fiderana an'Andriamanitra hozy izy Jesosy. Na anao ireo olo reo na tsy anao ireo olo reo. Za midiny eto mandalo eto fotoana ny fiderana an'Andriamanitra androany. Tsy maintsy misy voninahitra Andriamanitra miseho eto. Halleloia. Za misaotra an'Andriamanitra ary manaiky. Za ho ataon'Andriamanitra fitaovana. Ianao hoe manaiky androany an'olo tena hoe za Andriamanitra tena fitaovana fantso-piderana. Amin'ny fotoana ianao mila misandatra dia za eto. Halleloia. Dia hanaovy zavatra ny fiainako ao ambarako. Halleloia. Hanaovy zavatra ny fiainako fa tena ampaherezako ny olona ary nandratako ny voninahitra. Halleloia. Tahiny tompo ianao ange ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany tsy aza avelanao verimaina fa amin'ny voninahitra Andriamanitra. Fa tia ny zavatra tena idira tsy izay ny toritentsika. Tsy izay ny toritentsika. Andro vitsivitsy meloha amin'ny Pasika tahaka izao zany zavatra zany nolotra. Ary fantatry Jesosy fa tsy ho intsony izy. Dia nandalo izy. Nahalinan Jesosy hoe inona ny zavatra ny ambavan'ireto olona ireto. Nahalinan Jesosy hoe inona Jesosy, inona ny zavatra mba tena hoe any ambavan'ireto olona ireto ary voaraikitra ao am-pon'ireto olona ireto inona zany ny vokatry ny fisian'i Jesosy teo amin'ny fiainan'ireto olona ireto. Andiny fa 1:20 hitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Ary raha nanakaiky izy dia nahita ny tanàna dia nitomany azy. Zay indray Jesosy ilay mahavariana. Ny olona teto tsy nanao zavatra izay tokony hafaly. Ary Jesosy teto tsy hoe nitomany satria voakasika ny fony. Fa nitomany alahelo Jesosy. Nisy alahelo tonga tany amin'ny Jesosy teo amin'io fotoana io. Tsy ny tenin'ny fariseo. Tsy ny fariseo tezitra sy nalahelo no nampalahelo an'i Jesosy.
fa ny zavatra izay tenenin'ny olona mahavariana zavatra tokony mahafaly zany ary fifaliana be teo ny anao Jesosy daholo ny tenenin'ny olona dia tsisy afa-tsy inona izy ilay ary amin'ny andininy fahavarambitelopolo ka nanao isarana le ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra sady miteny teo ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany fijoroana vavolombelona saotra Jesosy fa tena tsy nanako hoaniny izay menakavy kely fa nandalo ianao dia nisy dililo tsy nety ritra halleloia saotra Jesosy fa tena tsy haika afa-baraka ny mariazy ny menakavy kely na mivady efa lany ny tovay fa nandalo ianao Jesosy saotra Jesosy sadiniko mandrakizay Jesosy ny zavatra nataonao saotra Jesosy fa efa nariny ny fiarahamonina izay fa tena nidiovinao na deboka aza halleloia saotra Jesosy fa tena efa mahita koleran'ny fiainana zay zao fa taloha maizina ny fiainana ny jamby zay saotra Jesosy fa efa matanjaka be mihitsy azy zao 12 taona ny tsy dra fa rehefa mikasika anao ady efa halleloia saotra Jesosy tsy adiniko ny zavatra nataonao tsy adiniko mandrakizay saotra Jesosy fa hitanao le mofo sy le azan-drano nomenao io mandraky ty ny androany tsy mety noana intsony zay halleloia zany ny tenenin'ny olona zany ny tenenin'ny olona ny azakazaka vanjairo misaotra Jesosy fa ty izazy ty le tamin'ny 12 taona efa 13 taona mahery izy zao efa 14 taona izy zao io izy Jesosy halleloia halleloia samy ravozam-bavondry petera tonga teo nositraniny Jesosy nikaika hoe misaotra tamin'izay nataona fa izao zavatra mampavarina ny zavatra rehetra nytenen'ireo olo ireo dia volaza tena Andriamanitra fa raha nanakaiky izy dia nahita ny tanàna zany hoe nanomboka eniny mazava tsara ny zavatra nytenen'ny olona ny antony natongavan'ny olona teo ny zavatra teny ambavan'ny olona ryava nisy zavatra ny andrasan'i Jesosy ho tenen'ny olona fa tsy teny ambavan'ny olona mihitsy le izy toa Jesosy dia nitomany Jesosy ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy fa maninona Jesosy ianao nitomany nefa teny maminy teo tsisy afa-tsy fisaorana anao angeny teo hoe tsisy faniratsirana anao angeny teo hoe fa maninona ianao nitomany Jesosy ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy 20 ka nanao hoe raha mba nafantatra mantsy ianao na dia ny amin'ity andro ty azy izay momba ny fiadana zay nampitomany Jesosy nisy zavatra ny andrasan'i Jesosy teny amin'ny olona teny ambavan'ny olona fa tsy nety voatenin'ny olona tsy nety tsapan'ny olona hoy Jesosy raha mba nafantatra mantsy ianao na dia ny amin'ity andro ty azy izay momba ny fiadanana zao ry havana malala any amin'ny Jaona 4:14 dia napetraky Jesosy ho atsika ny lehibe indrindra zay nananany ny lehibe indrindra zay nananany zay zavatra lehibe indrindra tany aminy dia napetraky Jesosy ho anahy dia ho anao ary tsy mba nomeny tsy fohifohy fa nomeny tena tsy akamerim-botsitra Jaona 4:17 amin'ny anaran'i Jesosy fiadanana no avelako anareo fiadanako no omeko anareo nisy fanomezana teto zavatra roa miavaka tsara fiadanana dia avy eo ny marian'i Jesosy fiadanana raha hiteny aminareo aza hoe ataoko kadô anareo baiboly dia raha izay baiboly zay nomeko anareo dia mividy any amin'ny varotra nomeko anareo fa samy hafa raha mitenareo hoe ny baiboliko mihitsy ty baiboliko ratsiratsy kely ty mihitsy nomeko anareo samy hafa zay raha hiteny aminareo hoe omeko akanjo nareo samy hafa zany ny amin'io ny akanjoko mihitsy nomeko anareo teto Jesosy dia tena niteny fiadanana ao izy ny avelako anareo fa ny mariany fiadanako zany hoe aza ataonareo mitovy amin'ny fiadanana rehetrarehetra
tsy taka ny famehan'izao tontolo zao izy izy fiadanako nomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo Jesosy nafantatra fa io ngeza indrindra tany aminy tsy ireo zavatra ny rakorahan'ny olona rehetrarehetra ireo nefa zany no henony teo hoe misaotra Jesosy fa voky zay tamin'ny mofo sy ny hazan-drano misaotra Jesosy tamin'ny fanasitranana misaotra tamin'ny fitahina misaotra tamin'ny fananganana tamin'ny maty ngeza be daholo zany fa zao tenin' Jesosy sady nitomany izy hoe raha mba nafantatra mantsy ianareo ny amin'ity andro ity ny amin'izay momba ny fiadana tsy tany anatin'ny vavan'ny olona tsisy na de ray aza ny teny hoe misaotra Jesosy ny amin'ny fiadanana zay nomenao tsy nisy everiny olona zavatra mandeha ho azy everiny tsy tadidiny olona kory mahazava-dehibe amin'izany ry havako malalako fa ny zava-dehibe tamin'ny olona ny fahasitranana tamin'ny fahajambana fahasitranana tamin'ny aretina ny tsy fahafambaraka ny fisina ny fiovampiainana ny fahitana ndray anyty zao tontolo zao ty tsisy ratsy zany na ray ary fa tsy zay ny zava-dehibe indrindra hoy Jesosy hoe sady nitomany izy raha mba mahafantatra mantsy anao zay ny amin'ity andro ity zay momba ny fiadanana fa ankehitriny ange miafina amin'ny masonao zany andiny fatelo amby efapolo fa ho avy aminao ny andro zay anangana ny fahavalonao tovy tany manodidina anao Bluetooth disconnected. dia anemitra anao izy alleloia miaratsiny fa ho avy ny andro zay anangana ny fahavalonao tovy tany manodidina anao dia anemitra anao izy ka anidy anao manodidina ary amongitra anao hatramin'ny tany mba amin'ny zanakao ao anatinao ka tsy avelan'izy vato mifanongoe aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao ry havana malala zavatra tiany Jesosy teneniny eto de zao ny nampitomany azy andeha hiala ihany izy ary fantany ny zavatra ho avy ary Jesosy nanapatra amin'ny Petera hoe Petera tandremo fa ho avy Satana anakororokanareo rehefa fanta Jesosy ny planiny devoly fa rehefa tsy eo ny mpiandry de miahaka ny ondry de ho avy amin'izay ny devoly ampahory fantatry Jesosy fa handerery reto olo reto miala eo ho avy ny fotoana tsy hoe aloha Jesosy manapatonga amin'ny Pentecoste nge ravana ka misy banga anankiray aloha teo amin'ny fiarahan'ny olona tamin'Andriamanitra de nitomany Jesosy satria zao zavatra fantatry Jesosy tao anatin'ny zany rehetrarehetra zany ho avy ny fahavalo ny fisoranao ny fijoroana vavolombelona ny fanasitranana alleloia maty kely micro atsika ny fanasitranana ny fahagagana ny mirakla ny fitahina ny nambola ny fananganana amin'ny maty ry havana mahakasika fo reny alleloia araryntsika raha misaotra an'Andriamanitra ny amin'ireny fa rehefa ho avy ny fahavalo hanangana tovy tany manodidina anao zany hoe ho avy ny fahavalo anafika anao tsy reny no mamonjy anao tsy reny no mampahery anao raha mandalo olana mandalo ady isika ry havako malalako raha mandalo olana sy mandalo ady isika ry havana malala de tena teteny aminao ahako fa fiadanana avy amin'Andriamanitra le fiadanana navelan'i Jesosy tsy taka ny famehan'izao tontolo zao no afaka hiaro atsika ampahery atsika ao anatin'ny ady avy ny fahavalo ny olona anankiray mahatsapa hoe ty za de nitahin'Andriamanitra alleloia ijoko vavolombelona aminareo zany fa za tena nitahin'Andriamanitra be tsy hitovy amin'ny olona anankiray miteny hoe za zany tena nandray an' Jesosy aho tompo sy mpamonjy ny fiainako hatramin'ny nandresako so an' Jesosy de nidina atao anatiko ny fiadanana ary tsy matahotra nininona intsony aho
ny fahatsiarovanao ny zavatra nataony Jesosy teo amin'ny fiainanao tsy afaka ampahery anao manoloana ny adinao hoe tena misy ady lalovana de izy fotsiny hoe tadidiko ny nitahin'Andriamanitra ny fiainako tamin'ilay fotoana ohatr' zao iny ary mety vome atonga anao kivy eritreritra hoe fa tamin'iny ataony tahin'Andriamanitra fa maninona ny mbola mandalo ady androany ary tomany Jesosy tamin'izany satria fantatry Jesosy fa niorakoraka ny olona ny fifalian'ny olona ny amin'ny zavatra izay nataony Jesosy tsy ampy atonga andreo olo ireo ahery raha manoloana ny ady ao arinao ny antokana ahafahan'ny olona mahery ry havana dia ny olo fiadanana izay nomeny Jesosy ary Jesosy teto ny teny manao hoe aza malaherina matahotra ny fonareo ny fijona vavolombelontsika tsy manafaka tahotra ao anatintsika ny fijona vavolombelona izay tenentsika mitondra fifaliana fa tsy manafaka alahelo aty anatin'ny fontsika fa ny antokana ahafahantsika matoky fa manana n'Andriamanitra isika dia ny fiadanam-ponja indraisitsika tamin'ny fananantsika ny Jesosy mandalo ady ianao fa manam-piadanana anao miteny hoe tia Andriamanitra tsy namela rery izy fa tia zany fiadanana zany dia ao anatina fikorontanana mbola afaka miadana ianao ary nampianarin'i Jesosy ny mpianatry ny 12 taona zany hoe ny ambony laka kely mikorotana ny ranomasina naverin'i Jesosy indroa zany satria tiany Jesosy ny mpianatra ry havana anana fiadanana manoloana ny ady nitomany Jesosy satria fantany fa ho avy ny andro anangana ny fahavalo tovotany manodidina azy anidy azy manodidina amongotra anao hatramin'ny tananakao sy ny ao anatinao ary tsy avelan'izy vato mifanongoana zany hoe misy fotoana tsika ry havana mandalo ady tsy avelany devoly misy miangana zany mihitsy eo amin'ny fiainantsika ary devoly ngejany ny toetrany niandrava zay zavatra efa nitsangana teo amin'ny fiainantsika fa raha amin'izany fotoana zany ianao niteny hoe misaotra Andriamanitra fa jamba talofa mahiratra ankehitriny misaotra fa tena nona talofa voky ankehitriny tsy afaka ampijoranao eo anoloan'ny fahavalonao ny anotokana ahafahanao mijoro amin'ny fanomponao an'Andriamanitra dia ny fanananao an' Jesosy niditra tao anatin'ny fonao ny fandraisantsika n'ilay fiadanana nomeny Jesosy atsika avy fotoana mandalo ady ianao fa mbola hitan'ny olona mitsiky foana ianao satria misy fiadanana ao anatinao misy avy fotoana mety mandalo fotoana ianao marary tsy ny fitanisanao ny valibavaka izay efa voarainao mampahery ianao fa tsotra fotsiny ny fiadanana efa niletika tao anatinao ary nampitomany an' Jesosy zany satria Jesosy tena tsisy ray sy narety olona rehetra fa tsisy na de ray aza navita ny sotra hoe Jesosy amin'ny sotrany amin'ny fiadanana izay nomenao tamiko nitomany Jesosy tsisy na de olona ray aza nandrenesa na tsy ary hoe ny zavatra lehibe indrindra ngefa ndraisitsika dia ny fiadanana Jesosy izay ndraisitsika ry havana mivilalana ny olona amin'izao fotoana izao mifantokany amin'ny zavatra izay niraisiny tamin'i Jesosy ny antony hijoroany eo miova ny fahitan'ny olona ny zava-dehibe izay fototra nomeny Jesosy atsika zany valibavaka zany fiainana zany fa tsy zany ny lehibe indrindra ny vadinao nody tsy zany ny fiainanao fetin'Andriamanitra nanehoana fotsiny iny fa tsy adinony ianao fa azadiny fa ny fiadanan'i Jesosy mila raisinao raha teo kristianina ianao ny fiadanana naveran'i Jesosy ny ahafahanao miatrika ny zavatra rehetrarehetra tsy ny olona mpijoro vavolombelona fa ny olona mahatsapa hoe Jesosy sambatra manana anao ny fiadananao no atanatiko alleloia ny olona manam-piadanana dia tsy ny fiadanana ihany ny raisiny fa ny tenin'i Jesosy ny teny ihany koa manao hoe aza malahery na matahotra ny fonareo ny olona tsy manana alahelo olona tsy manana tahotra mety olona afaka misy olana eo amin'ny fiainana efa tsy matahotra raha teo izy efa matoky raha teo izy tsy malahelo ny fony na dia ao anaty ady azy tsy matahotra izy satria fantatra fa efa ndraisiny tamin'i Jesosy ny fiadanana
raha iorakoraka ianao androany afaka miorakoraka ianao ny amin'ny zavatra zay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao fa miorakoraha fa nomeny Jesosy ianao ny fiadanana nomeny Jesosy ianao ny fiadanana ny ahafahanao mandroso na dia toga aza ny fahavalo mandavona manangana tovotany manodidina anao any fotsiny anao dia efa manana fiadanana hoe Jesosy inona moa zay tovotany ohatra amin'ny fitiavanao ahy terizo refitsinao vavolombelona tsarovy aza misy adonona ny fitahiny rehetra fa zava-dehibe tsy tokony ho adonontsika zany famelohan'ny zavatra rehetra tsy te hitomany Jesosy androany raha eto amin'izao fandaratsika izao raha mba nafantatra mantsy ianao izy ny amin'ity andro androany ity zay momba ny fiadanana mahavarina tsisy nrarahin'ny olona ny fiadanana fa ny olona ny eritreritra hoe rehefa misy ny vola miadana foana dia ny vola ny nangatahany tamin'i Jesosy Jesosy nefa tsy nila nangatahany tonga dia nanome fiadanana ianao io olona tokony ho faly foana ianao na misy vola na tsisy vola ianao io tokony ho faly foana ninona lalovanao ninona lalovanao na anasa ianao na tsy anasa na misy taratasy ianao na tsisy taratasy tokony olona faly foana ianao satria zany fiadanana zany mahatonga ny fonao tsy atahotra sady tsy ana ary natonga ny fonao tsy alahelo dia azagaga ianao manomboka androany raha hita olona faly foana inona ary mba mahafaly ty olona ty amin'ny fiainana nefa zao ny fiainana azadino nandray ny fiadanan'i Kristy ny olona ary nitanjon'i Jesosy dia zany miady ozy izy lalovana foana eto mivavaka ho an'ny mpianatra izy satria fantany fa andalo miady avy ny fahavalo fa zava-mahafinaritra azy dia zao reo mpianatra io tsy niogaoga sy nihirahira ny amin'ny trondro izay azo fa reo mpianatra io nisotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiadanana zay efa nomeny Jesosy azy alleloia matoka fa raha mba mandalo eto Jesosy amin'izao fotoana izao alleloia dia tsy hitomany izy akory alleloia tsy hitomany izy akory fa ny ataony eto androany dia hiaino tsara inona ny mba iorakorahany reto zanako reto ny fiadanana Kristy mihoatra noho ny zavatra rehetra ne manomboka androany anapaka anatin'ny fonao miatrika pasika isika nitsika isotra hoe Jesosy amin'ny sotra efa nomenao anay meloa ny fiadananao anapaka ty anatinay manomboka androany anao miteny hoe Jesosy efa manomboka misy fantatro ny amin'ny fiadanana misy amintsika miandrandra valombavaka tsy fantatritsika akory zany atao hoe fiadanana manana an Jesosy na mbola tsy tonga aza ny valombavaka ao raisy ny fiadanana nomeny Jesosy fa hitanao zany anam-pifaliana ianao ary tsy ho disy fanantenana zany misy olona disy fanantenana mangatabavaka miala amin'Andriamanitra tsy nahazo valombavaka fa ho an'ny olona manana ny fiadanan'i Kristy zay mitranga eo dia mitranga ny zavatra fantany dia zao tia azy Andriamanitra alleloia mitahin'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy somary fofony tenin'Andriamanitra atsika androany fa za matoky fa voarainao ny afatra tamin'ity androany ity ity herinandro ity tena hiaino amin'ny fiadanana tena hiaino hoe Jesosy tena hiaino anatin'ny fiadanana raisiko ny fiadananao ary amin'ny fotoana mandalo eto amiko ianao dia hikaika sy iogaoga misotranao ny amin'ny fiadanana zay efa nomenao fa ambony noho ny zavatra rehetra zay azonao omena ireo ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao reny raha reny ihany ny hijoronao dia mampitomany an'i Jesosy ianao androany na dia vo androany ianao nytongeto izy na mbola tsisy ninona ny raisiko ny fiadanana aloha raisina io ny bazy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra anananao ny fiadanana tsy malahelo ny fonao tsy matahotra ny fonao fantatrao fa tianao Jesosy ho an Jesosy ane ny voninahitra ka sitraka tsika nahatra reny hatramin'ny farany hivavaka tsika amin'izao fotoana hivavaka tsika le teny hoe Jesosy misotra ny amin'ny fiadanana misotra fa ny zavatra lehibe indrindra ny efa nomenao Jesosy halleloia andao hisotra n'Andriamanitra tsika andao hiteny hoe Jesosy ny lehibe indrindra ny saika adiniko lehibe indrindra ny saika adiniko raha isy ny fiadanan'i Kristy amin'ity androany ity tsy ny valombavaka no mahamaiky atsika amin'ity androany ity fa mba tsy ho valombavaka
ampitomany an Jesosy mahitanao iokaoka falimbavaka fotsiny nefa tsisy nina fantatrao ny amin'izay fiadanana raiso ny fiadanan'i Kristy amin'ity androany ity raiso ny fiadanan'i Kristy anapaka anatin'ny fonao io tsy taka ny famehan zao tontolo zao tsy misy idirany fa io ny Jesosy tsika nanome atsika ivavaka tsika amin'izao fotoana zao Jesosy ampisaotra anao zay satria ny fiadananao mihitsy ny napetraka ao tato anatinay ny fiadananao Jesosy ny lehibe indrindra ny saika adinonay ary raha mbola tsy vitanay ny nisaotranao tamin'ity androany ity ny amin'ny zava-tsoa indrindra zay nomenao io Jesosy dia androany hovainay ny ikaika anay misaotra tamin'izay rehetra efa nataonao fa ambonin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny fiadananao Jesosy misaotra ny amin'ny fiadananao Jesosy misaotra fa io mahatonga ny mitahotra tsy andakizaka ato anatin'ny fonay io fiadananao io mahatonga anay tsy mety malahelo ny amin'ny zavatra ho avy ny amin'ny zavatra iainanay misaotra Jesosy dera laza saotra sy voninahitra aneo anao irotsaka anatin'ny tsirairay avy ny fiadananao Jesosy raiso ilay havana malala ny ataonao eto androany dia ny mandray hoe Jesosy raisoko le fiadananao lay tsy mbola nomenao taka an'izao tontolo izao tsy taka ny famehan'izao tontolo izao fa le fanomehanao reriany misaotra Jesosy halleluja ny devoly sy satana tsy afaka nendaka ny fiadanan'i Kristy anatin'ny fony retolona reto anatin'ny fony tsirairay avy hiatrika pasika izay anatin'ny fiadanam-po fiadanana manana an Jesosy no hiatrehanay ny zavatra rehetrarehetra andalo ny krizy atao amin'ity zao tontolo izao ty efa ndraisinay ny fiadanana efa tsy misy azo atao aminay tsy matahotra ny fonay tsy malahelo ny fonay misaotra Jesosy halleluja amen dia ataontsika ity raha mahafinaritra be ty maranaparanantsika amin'ny fotoana hidirantsika amin'ny toritely dia ataontsika ty ity sady anarantsika sahady raha teo ira zay ataontsika amin'ny pasika izy ity dia ho ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra Jesosy tompo titre zany ira izany halleluja halleluja mbola hitra amin'ny fiderantsika orina nyty ry ty fa raiso aloha ny fiadanan'i Kristy halleluja amen Jesosy raiso ny fiadanan'i Kristy raiso ny fiadanan'i Jesosy azavelanao Bluetooth connected. azavelanao mitomany izy fa ny lehibe tsara indrindra tany aminy efa nomeny anao vo ny fanena taminy ianao mbola tanaty olana vo ny fanena taminy ianao mbola tsy sitrana tamin'ny areta fiadanana ny efa nomeny anao eo aminao ny fiainako halleluja anenonenona mitranga zay tsy zakako sakaiky avoko satria efa fantatro fa ny fiafarako ny fiainana mandraky izao dao ametsika ihany zany ritombo avo indrindra azako sena ny anarako fa tena ndratra ny feko alleluja alleluja ny foko sy ny saiko te anandratra ny anarana eo amin'ny fitoera masina mandraky izao alleluja ianarantsika zany iry zany fa ataontsika amin'ny pasika Jesosy tompo miandry anao
eo avelitsika ihany raha azotsika verina zany iry zany a dia raha nanompoana ain'Andriamanitra taona maro lasa raha manamalala ary tsarovana manokana izy tsarovantsika manokana izy amin'ny pasika io a dia ndeha mety dia averitsika zany iry zany a tsokosian'Andriamanitra ianaranao a eo aminao ny fiainako anenonenona mitranga zay tsy zakako inona tsy zakatsika raiso ny fiadanan'i Kristy zakaiko avoko satria efa fantatro zany ny fiadanana zany da tsy fantatrao ny fiafaran'ny fiainantsika dia fiainana manak'izay mety mandalo ady ianao fa ny fiainana manak'izay miainanao Oritombo avindrindro azako seinanana zany fiadanana koa zany fa tena ndratra ny feko alleluia alleluia ny foko sy ny saiko te anandratra ny anarana eo amin'ny fitoeramasina mandraky zany fiadanana tokony anatinao zany ho any an-danitra ianao Jesosy tombo miandry anao ny tenako raha hoazy amirao ny lanitra afaka mandalo ady ianao fa miandry an' Jesosy ianao fahazatelo zany amirapiratra nge ianao e amelatra eriny voninahitra ampiakatry ny fiangonanao eny aminao Oritombo avy indrindro azako seinany anarako amen fa te anandratra ny feko alleluia alleluia ny foko sy ny saiko te anandratra ny anarana eo amin'ny fitoeramasina mandraky za Oritombo avy indrindro azako seinany anarako fa te anandratra ny feko alleluia alleluia ny foko sy ny saiko te anandratra ny anarana eo amin'ny fitoeramasina mandraky za alleluia idirantsika apetrany amin'ny fiderana zany izy zany a zay amangin'Andriamanitra mampionana fideranana mbola zay hitondrana ny toyan'ny fandarantsika fa mino fa voarainao zany afatry zany fatary fa ho any an-danitra ianao aza kivy raha misendra manoloana ady ianao ary aza miorina eo ambony fahagagana zay ataon'i Jesosy amin'ny fiainanao ihany aza miorina eo ambony fitahiny fa raha sanatria tonga taona ny abakoka ka tsy misy tsy mamotsina ny aviavy mety ho kivy ianao satria ianao niorina teo ambony aviavy fa androany raha iso ny fiadanan'i Kristy anapaka eo anatin'ny fonao dia fantaro hoe ahoany tenin'i Jesosy ao an-trano raiko misy fitoerana maro misy fitoerana ho anao ao misy fitoerana ho anao ao ary tsisy tokony hakivy anao amin'izany manana fiadanam-po manana fiadanana oka tsy alahelo ary tsy atahotra ny fonao fa miaraka amin'Andriamanitra tianao ianao misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fotoan'androany misaotra ny amin'ny retom-panofonao manomboka androany dia iorina eo ambony fiadanana misaotranao ny amin'ny fiadanana zay fanomenao fa ny lehibe indrindra lefa voarainay taminao misaotra Jesosy amen
fiderany no avy manakitry izay fagnatitra fankasitranay eo anivony fiderany eo no anoloranay fonay feno fisaorana eo anivony fiderany no avy manakitry izay fagnatitra fankasitranay eo anivony fiderany eo no anoloranay fonay feno fisaorana Babe, Zamudena Babe, Zamudena Babe, Zamudena Babe, Zamudena Zay misy fanapane eo anivony fiderany eo nendrantinay sy ere misy fahefana eza misy fahafany fandehananay any am'zay misy fanapane zay misy fanapane fiderany eo nendrantinay sy ere misy fahefana Babe, Zamudena Babe, Zamudena Babe, Zamudena Babe, Zamudena Jesu la itupu leibe
amitsika Erana bablala lalo nilina fontaine na madam lalakely anaty fiderana Ana Pabli, Sina Gopikina. Lobrisina, Miara Kaptikerika, Evelika. Rana Babselina, Jesus Selina, Atika Yabe, Sukselana Rakutu, Selana Rakutu, Awas, Yara Kamle Tik Tik Mapnas, hallelujah. Rana Pablina, Elina, hallelujah. Rana Pablina, Eliana, hallelujah. Hallelujah. Zoky Charline sady mamarana azy nanomboka azy zoky Charline rehefa verantanina Marie Charline. Yan mira manaraka tsika. Tsisy miala. Za atsika mihitsy ila tena falifaly be atsika mihitsy no alefa sady ampahely atsika. Lasaritsika. Ewa. Bola dari kam Charline na Rana Bab Charline na yang tiga. Ele lantar na Kelly. Hallelujah.
miasa zao Jesosy manana lalana tsara miko Jesosy manana lalana tsara miko Nino na dedicadini sabana Hey Jesosy manana lalana tsara miko Yana bab miasa Hallelujah Jesosy manana lalana tsara miko Nino na dedicadini sabana Jesosy manana lalana tsara miko Jesosy manana hevitra masalay Jesosy manana hevitra masalay Hevitra mitondra fiadanana Jesosy manana hevitra masalay Jesosy manana hevitra masalay Madela Salakandapa hevitra masalay Hevitra mitondra fiadanana Ele Padiana Salakandapa Urela tassi alla meno isatana Itahaine manana ni Jesosy shanitana Umena tassi angai ai ni devuni Fasashima ilalana yamuku Fa urela tassi alla meno isatana Rana Babi Angela Manana ni Jesosy Angela shanitana you Umena tassi angai ai ni devuni Fa sashima ilalana yamuku Jesosy manana eviranai Jesosy manana evitra iviranai Buti-butika nevitra tsy ny satana Hey Jesosy manana evitra iviranai Jesosy manana hevitra iveranay Jesosy manana hevitra iveranay buti-butike Hevitra tsy ny satana Rana Tutu manana hevitra iveranay Ewa Yela Tutu Faurela tassi alla meno isatana Itahaine manana ni Jesosy shanitana Umena tassi angai ai ni devuni Mariso Ilalana yamuku Faurela tassi alla meno isatana Itahaine manana ni Jesosy shanitana Umena tassi angai ai ni devuni Fasashima ilalana yamuku Piaro anaize Pamacela ize Mama Jessica Yo Mariso Roni Abista Sutrali Yara Kabla Bawani Ewa Ewa Diana Pesla Ewa Sai Pesla Beta Yara Kabla Sua neighbor Mama Joy Sua neighbor Hallelujah Piaro anaize Evare Pamacela ize Mama Kere Panada chaize Obrigada Pamudana ize Piaya anaize Piaro anaize Hallelujah Eo iantsika Eo iantsika Avaraparantsika ny fiderana miaraka amin'ny groupe Zemaresy mafinaritra be daholo ny groupe Zemaresy anao fa tena sady mitsikitsiky daholo no miderana Andriamanitra tsara daholo Hallelujah Raha nabavilavoliny namarana izy koa ny anomboka
dia apotratsika eo daholo ny ankizy rehetrarehetra eo ary eo lavlia Pasca Jehovah apatawar zotika mar sikit yana kita nasirana kata mana kalian samparana unaja unande makalinya haleluya samita itu kawali mana piparina merekam Yesus haleluya kata mana kalian samparana ta itu kawali Jesus daholo amlatsinainy antsika miona dia amin'ny zoma amin'ny Pasika dia amin'ny sabata tahaka izao mahereza daholo tompoko